Itako zay zany manome information antra roa ampiresaka fianarana any ivelany araka ny anjara asan'ny fanedokasiona fatran'izay moa dia hoe manampy an'ireo mpianatra izay teo any ivelany izahay dia izay zany no tonga ny nanao ty expo ty mba hampahafantarana bebe kokoa momba ny service-nay anankiray momba an'ireo fiara-miasa aminay any ivelany ihany koa. Ny amin'ny expo ty zany zao ny Inde sy Allemagne ary États-Unis no tonga amin'izao Canada ihany koa dia ho an'ny Inde sy Canada zany zay zao manana bourse partielle izany hoe 10 à 50% zany. Ny an'ny Inde moa zany 10 à 50% zay fa ny Canada dia 10 à 20% zany. Zay moa zany manome torolalana rehetrarehetra hoe mba ahafahana manao an'izay fidirana any amin'ny université zay. Dia zay zany manampy tanteraka ny zareo amin'ny fahazahoana ny lettre d'admission sy ny fahazahoana ny resaka visa zany. Dia toko afany ivelany daholo zany ireo représentant ireo dia tonga aty zareo miaraka aminay manao an'ilay expo. Omeny anay mpianatra moa rehefa mandalo aty zareo hoe ohatrohatry ny ao ny teti-bola sy ny fomba fanamanana vola rehetrarehetra mba ahafana manao an'ilay etude. Omenay anazy daholo zany ny information rehetra ny guide ny resaka hébergement, resaka fidirana amin'ny université, resaka fangatahana ny visa. Zay zany ny ataonay anazy daholo. Ikena daholo moa zany ny diplôme izay ataon'ny mpianatra aty aminay fa arakarak'ilay firenena fotsiny mahitana anazy hoe mety aminao ty firenena ty na tsy mety aminao. Ny filière moa zany miantoka université anankitelo ireo dia ataoko hoe raha misy filière zato dia 80% zay zany ananan'ireo université ireo daholo. Afaka maneo ohatra ny resaka business administration, resaka filière technique hoe mécanique, électronique, eo koa ny resaka communication, resaka littéraire, resaka scientifique, azo atao daholo.